ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahatelo. Faly miaraba antsika rehetra ary manona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao. Manohy ny fampianarana ny bokin'ny Daniel isika dia loha hevitra iraindray no jerentsika androany dia ny hoe saia mijoro manoloana izay mety fanerena hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay niainan'ireo namany Daniel izany. Saia mijoro manoloana izay mety fanerena anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Daniel toko fahatelo andininy fa 7-5 indray no horaisitsika amin'ity anio ity. Nde isika hivavaka mialohan'ny hidirantsika amin'izany loha hevitra izany. Vavaka isika. Isaorinainao Andriamanitra manenay fotoana mbola afaka mandray ny afatry ny teninao. Lay fanainao mpampianatra, mpanolotsainy, mpitaridalana ane ho aminay tsiraray avy indray. Dia tsy ho fahazarana na fitiavana miaino fampianarana fotsiny fa navoazanao, ampiorenanao, ampahirizanao, ampitsoronay anao ane ny teny izay iraisinay avy aminao indray. Ny anaranao Jesosy. Amen. Saia mijoro manoloana izay mety fanerena anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Daniel toko fahatelo andininy fa 7-5 no hovakiko aminao aloha amin'ny baiboly tika teny ombonay eto Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia feno fahatezerany Nebokadnezara ka niova endrika tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Nasainy nafanaina impito mihoatra ny famanana azy ny lafaoro ary ireo lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanimpy azy tao amin'ny lafaoro misy afo mivaivay. Avy hatrany dia nafatotra miaraka tamin'ny lobany sy ny patalohany ary ny akanjo sy ny satrony ireo lehilahy ireo ka natsipy tao amin'ny lafaoro misy afo mivaivay. Ary satria enitra ny tenin'ny mpanjaka dia voafana izay tsy izy ny lafaoro ka maty ny lehilahy mba miaramila izay nanimpy an'i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, fa izy telo lahy ireo kosa dia voatsipy ampamatorana tao amin'ny lafaoro misy afo mivaivay. Talanjo zany efa Nebokadnezara ka nitsangana faingana ary nanontany ireo mpanolotsaina hoe moa tsy lehilahy mifatotra ve no natsipitsika tao anaty afo? Dia hoy ny navalon'ireo, zany tokoa mpanjaka, olona telo no natsipy tao. Ary hoy indray ny mpanjaka, koa nahoana ary no mahita lehilahy efatra tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo aho nefa tsy misy maratra akory, sady lay fahaefatra dia mitovy endrika amin'ny zanako Andriamanitra. Daniel toko fahatelo andininy fa 7-5 zay no andraisantsika fampieritreretana, fampianarana amin'ity anio ity raha miresaka momba ny ady amin'ny kolikoly isika. Hitantsika raha tao anatin'io tantara io raha fitinina dia anisan'ny andalina teny ao amin'ny Daniel toko fahatelo ity ny vakina tamintsika io tamin'ny fotoana nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Inona moa ny zava-nisy fa nanangana sary olona volamena ny mpanjaka ary nandidy ny olona rehetra fa tsy maintsy mananja sy miankohokona trian'izany ny rehetra, fa ratsy zany dia hiaran'ny faminamelohana ho faty ao amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Dia hitantsika nefa talohan'ity zavatra nyvakintsika androany ity andininy fa 7-5 ity dia zao hoe tsy mety
ny ankoka teo atrehan'ilay sary vongana nefa Sadraka sy Mesaka ary Abednego namany Daniela telo lahy ary tena nahatezitra ny mpanjaka zany de natsipy tao anaty lafaoro misy avo midedadeda mafy tokoa izy telo lahy zay le tantara de inona ary ny azontsika sotonina am'izany velohany zany aloha de andao verenantsika fantarina kely fa iza marina moa ireto Sadraka Mesaka Abednego reto e anisan'ireo nentina niaraka tamin'ny Daniel babo tany Babilôna izy reo anisan'le hoe zanak'andriana anisan'ireo hoe olona manatsaina manam-pahendrena anika noho ny fahaizany de mena toerana ambony tao fanjakana izy ireo mena toerana ambony tao fanjakana izy ary novana ny anarany de Nebokadnezara nanova ny anarany ohatra Anania zay midika hoe tiavin'Andriamanitra de novainy Nebokadnezara hoe Sadraka inona ny dikany Sadraka fiodinan'ny masoandro Misaela indray avy amin'ny teny hoe lay mitovy amin'Andriamanitra de nomeny anarana Jentlis hoe Mesaka zay midika hoe Andriamanitra masoandro ary Azaria zay midika hoe Jehova no mpanampy de nanjarana antsoina hoe Abednego zay midika hoe Andriamanitra ny varotra hitatsika fa na de novainy Nebokadnezara ny anaran'izy ireo de ny fony izy ireo tsy niova fa nifikitra tamin'Andriamanitra foana ny anarany no azo novainy fa ny fomba fiainany ny finoany tsisy afaka manova izany de nino ny Jehova Andriamanitra tsy toy izy telo lahy reo ary ny hoe miankohoka eo amin'ny sary de zavatra efa nasain'Andriamanitra tsy atao mihitsy zany de tsy naiky nanao an'izany izy na de nyrahonana ho faty aza hoe zay tsy miankohoka ao de ho faty tsy nanao izany izy tsy nanaiky izany izy de hitatsika tsara fa zany fijoroany zany nanoloanan'ny mpanjaka nanoloanan'ny vahoaka tao Babilôna na de niterena anao an'izany zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany izy de samy joro ary zay mahatonga antsika miresaka am'ty raha hoe amin'ny ady mikolikoly anisan'ny mila isotonana lesona ny fiainan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego inona ny azo ambara mba ahazavatsika tsara ny tantara io de andao aka sary an-tsaina toe-javatra anakaitsika zay natrehana kristianina ohatra misy kristianina mpiasam-panjakana telo nanoloana ny fanenjehana mafy azy ireo no tsy fanekeny anao kolikoly na anaraka baiko tsy marina de mitovitovy am'izany ty tantara ty de ohatra hoe ao amin'ny toeram-piasana anankiray misy kristianina manao viveriny aina mba tsy hivadika amin'ny finoany fa samy joro anao ny marina na de ampitahorina sy rahonana hoahana amin'ny asa azy raha tsy manaiky ny baiko ny lehibeny de ohatrohatran'izany io zavatra ny ainan'izy telo mirahalahy io fanerena anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy nanaiky ny anatanteraka zany izy de hitatsika tsara fa ny lafaoro mirehitra de maneho
fisedrana sy fanenjehana zay mety ho tonjo ny olona zay tian'Andriamanitra ka tsy mety iray petsapetsa mikolikoly sy ny tsy fahamarinana fa lay fisin'ilay endrika fahaefatra tao anatin'ny lelafao kosa de maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra maninona? Mampahery sy miaro indrindra amin'ny fotoanan'ny fandalovana fahoriana, mahamay tahaka izao nataon'izy telo lahy zao amin'ny fijoroana amin'ny fitondran-tena amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra. Tsy vitsy ihany koa ny kristianina misedra tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego manoloana ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Tsy mety hanao kolikoly, tsy mety hanao soni na de lehibe anazy no mandrisika azy hoe tsy maintsy atao soni io amoahana n'ity volo ty. Betsaka no miaina tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego fa nyfanontaniana, say mijoro ve? Say miavaka ve? Vonona ijoro vavolombelon'ny tompo ve? Fa inona ny lesona azontsika sotonina amin'ity tantara fahasahiana mijoro ity teo amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego? Ny voalohany de ny fatokinan'Andriamanitra ao anatin'ny fanerenana ny fanenjehana. Fatokinan'Andriamanitra ao anatin'ny fanerena na ny fanenjehana, pression mety mahazo anao. De hitantsika tsara amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa mampiatra antsika ny mahazava-dehibe ny fatokinan'Andriamanitra, ny tsy fivadiana amin'Andriamanitra na de miatrika fanerena mafy azy isika mba hampanaovina zavatra mifanohitra amin'ny fandresen-dahatra amin'ny maha-kristianina atsika. Fatokinan'Andriamanitra na de misy aza ny fanenjehana na ny faneriterena. Sadraka, Mesaka ary Abednego de tsy nety nanaiky ny fanompontsampy hoe hiankohoka eo amin'ilay sary vongana nataon'ny Nebokadnezara na de teo aza ny fandrahonana ho faty. De tadio tsara fa toy izany koa tsy maintsy mijoro tsara amin'ny finoantsika isika, tsy maintsy mijoro amin'ny fandresen-dahatra ao anatsika isika. Fa na de eo aza ny fanoerana sy ny fampioroana, ny fanenjehana mety azo antsika manoloana ny fijoroana tsy ampanao kolokolo sy tsy hanao kolokolo. Ditra fa raha mpiasam-panjakana ianao ka raha onana hoe hoany de mila mahatoky an'Andriamanitra ao anatin'ny fanerena na ny fanenjehana ianao. Tsy haiko inona ny toerana misy ianao fa ndraindray mety ny lehibe anao mihitsy ny manerenao hoe tsy maintsy avoaka io volo io, tsy maintsy atao soni ity. Tadio fa Sadraka, Mesaka, Abednego na ny mpanjaka ary no ny teny de sanjoro izy satria maninona? Fatokinan'Andriamanitra ao anatin'ny fanerena na fanenjehana de toetra ray antsika izany. Izany matokian'Andriamanitra ninona zavatra mety hatrehanao. De hoy ny bola toko fahatelo andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina hoe matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, manekezy azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Indraindray tsy hitanao hoe raha tsy manao an'ity moa zany de ahoana? Inona ny fiatraikany? Fa matokian'Andriamanitra fa izy manana zavatra heverana sy hitariana anao ao anatin'ireny. Lesona voalohany tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, fatokinan'Andriamanitra ao anatin'ny fanerena na ny fanenjehana ataon'ny olona. De matokian'Andriamanitra fa tsy moro io tratriny hoe pression io eo amin'ny sehatr'asa. Raha tompona andraikitra ianao de manana mpampiasa anao zay mitarika anao anao kolokolona zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Sadraka, Mesaka ary Abednego sanjoro. Fa ny faharoa
lesona azontsika sotsonona ao anatin'io ihany ko dia zao hoe ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana. Tao anatin'le izy dia zao Andriamanitra momba ny olony amin'ny fotoan-tsarotra sy manahirana indrindra. Ny sarin'olona faefatra tao amin'ilay laforme rehetra dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ireo izay mijaly noho ny finoany, enjehina noho ny fahamarinana. Ary zany dia mampatsiaro antsika le Hébreux 13:15 andininy 5, raha samy joro isika na dia mafy be ary ny fanenjehana sy ny tosika ataon'ny olona ho antsika dia zao Hébreux 13:15 andininy 5 dia manao hoe tsy andao anao na foy anao aho. Ianao le raha manaiky an'ireny miala ny lehibe anao dia mitotona any aminao ny olana rehefa avy eo fa Andriamanitra ny eketeny mihoatry noho ny olona fa izy tsy andao anao na afoy anao. Noho izany mila manana fatokiny manoloana ny fitsapana, ary fitsapana betsaka ny mahazo antsika amin'io ady mikolokolo eo amin'ny fiainana. Dia hoy Jakoba 2:12 manao hoe sambatra izay olona maritra fakapanahy fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nampenan'ny tompo omena izay tia azy. Ho anao koa ane zany tsy mora no mijoro amin'ny fahamarinana, manana ny tontolo feno kolikoly sy ny fitiavam-bola fa sahy mijoro. Ary ny lesona 7 azontsika sotonina ao amin'io tantara io Daniel 7 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5:20 dia ny hoe ny fitsovoana vavolombelona amin'ny finoana an'Andriamanitra tokana. Ny finoana sy ny fatokin'ireo Hébreux 3 dia vavolombelon'ny hery sy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka sy ny fanjakana manontolo. Satria rehefa nijoro izy ireo tamin'ny finoany, niaiky ny mpanjaka, nangina ny vavan'ireo zay nanenjika sy nitoroka na nitory misy telo dia tadio fa ny fatokintsika an'Andriamanitra indrindra amin'ny fotoanan'ny fitsapana dia mety ho fijoroana vavolombelona mahery vaika ho an'ireo manodidina anao zany. Raha ianao zao mpiasa anakay mijoro tsy manao kolikoly sa manazava ny fijerinao sy ny hevitrao amin'ny maha kristianina anao dia milaza aminao fa iny fijoroanao iny hitarika ny olona hafa ihany koa rehefa avy eo anaiky ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Atoky fa Andriamanitra tsy mamela ny olona. Dia ahoana ozy izy Matthieu 5:20 aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazainy rainareo zay any an-danitra. Zanak'Andriamanitra ianao, manandraikitra ianao fa dio ny kolikoly. Sahy mijoro amin'ny fahamarinana dia ho hitanao fa ny fijoronao iny misy manenjika ianao, mety ho rahonan'ny olona ianao, mety ho rohan'ny olona ianao, fa aza mila sitraka aman'olona fa leo mila sitraka amin'Andriamanitra. Zay ny tenenin'ny Matthieu, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, satria Andriamanitra no mpiaro antsika. Andriamanitra no mpiaro antsika. Dia hoy mpanao salamy 4:2 manao hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tsy haiko inona ny lalovanao, inona ny asa ataonao, inona ny fanerena ataon'ny lehibenao na ny olona manodidina anao te hitarika anao, anao kolikolina, hilatsaka amin'ny zavatra tsy fanao, dia tadio fa Andriamanitra no miaro anao. Raha samy mijoro ianao manoloana an'ireny, voaozona izay matoky olona fa matokisa an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mpiaro anao. Tsy ny olona niaro anao amin'ny toerana sy ny zavatra misy ianao io, fa Andriamanitra no hery no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy.
noho izany sahi mijoro manoloana zay mety fanerenanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra indrindra fa mitiady amin'ny kolikoly ataotsika ity. Feny raha fitinina ny Daniela toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 5 dia miantso atsika sahia ijoro tsy hivadika amin'Andriamanitra tany finoanao. Faharoa manome toky atsika ny tompo fa mahita atsika izy, manatrika atsika izy manoloana n'ireny fitsapana sy sedra lalovantsika ireny, manoloana ny fahasahintsika mijoro ho amin'ny fahamarinana. Ary ny fahatelo farany dia zao hoe mampirisika atsika ny tompo ho vavolombelon'ny heriny sy ny fahasoavany. Fa ny fijoroantsika vavolombelona mahatonga ny olona ihany koa hiankohoka eo amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary zany no misy rehefa nijoro Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia niankohoka teo natrehan'izany i Nebokadnezara sy ny olona rehetra. Noho izany sahia indray mijoro amin'ny fahamarinana. Ny Salamo 120:7-20 satria izao ny raiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho, anandratra azy ao any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Inona ny asa sahaninao, inona ny toerana misy ianao, mpiasam-panjakana tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ve ianao dia tratry ny fanerenanao zavatra tsy tokony ho atao amin'ny maha-kristianina anao? Sahia mijoro satria ny tompo dia miteny hoe raha izy ny raiketan'ny fitiavantsika dia hamonjy atsika izy. Matahotra anao voahoaka amin'ny asanao na ohatr'izao, Andriamanitra hanandratra anao any amin'ny avo satria fantatrao ny Andriamanitra hivavahanao, le Andriamanitra mahatoky, le Andriamanitra mahita anao, manatrika anao, ary le Andriamanitra mampijoro anao ho vavolombelona. Ny afatra sahia mijoro manoloana izay mety fanerenanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka nataon'ny Sadraka, Mesaka, Abednego. Aza miakohoka amin'ny vola e, fa ny vola nataon'Andriamanitra hiakohoka ao anatrehanao. Aza miakohoka aman'olona e, fa ny olona nataon'Andriamanitra miakohoka ao aminao. Raha izy Jehovah Andriamanitra, raha iny Jesosy Kristy ihany no tomponao sy ny ankofanao. Dia ny tompo ny hampahery anao zay manana ndraikitra ndrika raha mpiasam-panjakana ianao, mila kristianina tena mijoro ny fiarahamonina misy atsika. Dia sahia mijoro manoloana izay mety fanerena anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny andraikitra zay sahaninao. Ny tompo ny hampahery anao hitahiry anao lay miteny aminao hoe satria izao ny raiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Sadraka, Mesaka, Abednego rehefa nanaiky ny fahefan'Andriamanitra fa tsy ny fahefan'olona dia nasandratr'Andriamanitra ho ambony izy. Dia toy izany koa ny fiainanao koa dia sahia mijoro manoloana izay mety fanerena hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tompony ho aminao ary ny fiadananao aminao, ny fanahy ny hampahery sy taridalana anao. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5 amby telopolo.